Nivoaka ampahabe maso manoloana ny fitakiana ataon'izy ireo ny mpianatra ny université aty amin'ny campus Nambondrona. Niara-ny vondrona teto anoloan'ny barreau avy ao anatin'ny campus izy ireo ny maraina teo, ny bahandalany mihazo ao anatin'ny campus. Tsara marina fa efa ho ray volana mahery zao ny fitakinay tsy misy valiny avy any amin'ny administration. Mpianatra efa tsy voatazo intsony araka ny tafitasa fanalefanay. Manoloana an'izay mpianatra rehetrarehetra miaraka mitaky anazy io, mpianatra rehetrarehetra izy io. Ary zavatra tianay ho tenenina koa ho anareo ray aman-dreny. Zay zanakanareo tena mijaly ary vahaolana izay fampiresahana mbola tsy misy hatreto ka manaitra anareo ray aman-dreny zay ary magasaka anareo ray aman-dreny sy manam-pahefana rehetra amahaolana anay aty amin'ny université fa tena mijaly zay manoloana ny fitakiana rehetra nataonay izay tsisy valiny hatreto. Zay zany miantso anareo manam-pahefana eto amin'ny firenena zany sy eto amin'ny tanàna Majunga mba hitady vahaolana zany nakaiky anay mpianatra mba hihitanay mpianatra fa tsy ho sazy foana ny azonay isaka sy any amin'ny hevitra izay fa matoa zay tonga amin'izao dingana zao dia efa tena mafy aminay le zavatra ary efa tena manery mafy ny mpianatra zao araka zao fahitantsika azy zao. Efa tazana taty an-toerana ireo mpampianatra sy mpandraharaha hamonjy raharaha ary ireo mpianatra hamonjy ny fianarana. Nandritra ny fotoana nahatongavanay taty an-toerana tsy nisy trano fianarana ny sokatra sy birao fiasana ny sokatra. Ireo mpampianatra tsy sahy hamaky ireto mpianatra maro mibahandalana ireto na dia voalazany ireto mpianatra mitokona ireto fa azo ifamezivezena tsara ny ato anatin'ny campus na mpianatra io na mpampianatra eny hatramin'ny ireo mpandraharaha. Izay tompoko tsy manao hoe campus mort fa mpianatra hitantsika tsara mpianatra mbelany amiditra ho an'izay tiany mianatra mandeha mianatra sy mpiasan'ny administration mitsofoka tsara marina fa mpianatra rehetrarehetra izy efa mitokona io zany hoe io tsisy faneriterena hoe resaka zao non fa mpianatra mihitsy ny conscient amin'le zava-misy ary ireo efa mahatsapa amin'le zava-misy ka ireo mihitsy ny fa mitokona amin'le zavatra ka zay zavatra zay tsisy resaka hoe campus mort anatratrena antiky fa mpianatra efa mitokona dia mpianatra rehetrarehetra mitokona. Tonga teto atoerana ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny Moreg sao misy ny fiaoram-pefy ary nanazava ny toe-draharaha amin'ny fampitanana zava-misy tamin'ny tompon'andraikitra taty Mahajanga. Nampatsiahy ihany koa ny toe-draharaha-pirenena misy ankehitriny izay tsy tokony isian'ny fanakorotanana amin'izao ankatoko ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana fihodinana voalohany ho an'ny filoham-pirenena izao. Efa taitra zany ny ataontsika maka dimension nationale izy zany efa taitra ny staff efa mivoaina ny Majunga efa nampitaitsangany miazana very filoha fangatsahana ny anazy zany amin'ny marché tranay mianabavy ireo zany sady tsara fa manao karazana qualification ray litsakitsiny ao rapitso proclamation CES ny résultat ny métro zany hoe fanjakana zany aloha sensible amin'ny éducation la vai io proclamation io za tsy milaza fa ambadika politique le zavatra tomisika eto fa tsy tsara loatra zany mahatonga anazy tena le barrage aloha anaonareo le ivelany satria lasa fa mahana dimension tsy universitaire vo ivelany izy takinareo zany lasa azon'olo ararotina birofra manière hoe tsy ampanatin'le campus le fangatana de lasa hitarana le barrage satria sensible loatra de raha-panjakana surtout communauté internationale mba hampisy fahaviana deuxième tour de rapisy proclamation de avery foana ny tianareo zao no misy problème raha ohatra ka misy zavatra débordement fa reo leader reo zay sotenanareo no hosagatsiany zany mety ho obligena poursuite à long terme raha misy débordement fa de mahatonga anateny hoe sao ihany le namatsika mba tsy loatra aloha fa nisy takina de za efa voaray namaly président l'université miaraka amin'ny chef de région miaraka amin'ny staff le Moreg fa vonona ny tena aza ny tena fa de za gagné de za impa satria raha ohatra ka tsy neny misy hatramin'izay reo zany suite soletanara am'zavatra de miantso anary hoe tsy maninona famba fangatahany zay tena ka misy démarche misy étape atao résolution anak'izy anakiraiky fantako tsara le ambitionareo te ona aminazy eto fa maray mandeny raha-panjakana zany misy foana démarche suivre nareo zany mieritreritra hoe raha ohatra ka misy délégation mandeha any dia tsy ampisanareo eo le
mitaky ny fiaonana amin'ny filohan'ny université sy tompona ndraiky mpanjakana aty amin'ny campus ireto mpianatra ireto hamahana ny olana nisy ny tolo-kevitra moahana solotena 10 ho avy amin'ireo mpianatra hiara ifandinaka amin'ny tompon'andraikitra aty amin'ny kakal no lavin'ireto mpianatra ireto zany tsy matokony solotena intsony izy ireo fa iaraha-miaina sy manapaka ny fanapahan-kevitra amin'ny famahana ny olana iraisana izao 12 ora ny fepotona nomeny solotenan'izy ireo nandray ny fitenenana ny zavatra fanirianay zany mpianatra rehetrarehetra satria efa hatramin'ny ela nisy an'le hoe fangatana fiaonana hatramin'izy mbola vao tonga teo Antananarivo avy any Sina efa nisy message nalefa ny BDO tsy ary namaly izy manomboka hatreto ka ny tianay izy vatantenany mihitsy mandeha aty amin'ny campus tsy any amin'ny kakal misy problème fa ato anatin'ny campusnay zay ny olana tokony vahanay ka ny fangatanay omenay anao ultimatum zay satria fa tsy mety tsony le fampitsoka sifflet le haja sanandro fa tsy hisy tsony ka izay de 12 heures ny angatanay amindreo marina eto fa tsy misy fifandraisana am'izay valy fifidiana fa problème mararinay mpianatra no takina eto ka aoka misy ny fanajany mpianatra fanajany ray aman-dreny fa tsy isaka mitaky izay de sécurité privé mandeha mamono mpianatra anay malahelo zahay zay nisany hoe halahelo tena hoe alahelo tsy voafafatsony am'izao satria ny mpianatra rehetra marary ka 12 heures tompoko niandrasanay aminareo vahao olana io fa tsy satro tsisy volana milliard na 4 millions fa olana fampiresana alatra ny ohatra hoe ny trano fiaraha-mitantana ny apetraka eto fa tsy ho alainay association izy io zay tompoko ny ady eto amin'ny barô ihany no misy fihetsiketsehana ety amin'ny campusny université n'Ambondrona milamina sy mangingina ny ao anatiny amin'izao fotoana izao ary azo famezivezena tsara